Alléluia. Saotra ny tompontsika ny amin'ity fotoana androany a dia fahasoavana foana ny ahafahantsika mihaona tahaka izao satria tonga moa ny fotoana dia anomboka isika ny fotoana hanokatra ny fontsika ao anatin'ny fiderana, ny fiankofana sy ho an'ny fotoana ambiny rehetra. Manasa antsika tena hifantoka indray ao amin'ny tompo androany satria izay naona sy mangetaheta hozy izy ny tenin'Andriamanitra no vokisana. Amen. Izay naona sy mangetaheta no vokisana. Raha ohatra ka tonga eto isika miaraka amin'ny fo indifférent fiteny azy na fo ohatrany hoe na inona mitranga na inona mitranga tsy ho voakasika mihitsy tsy mandray anjara nefa alay sary an-tsaina foana hoe fanompona an'Andriamanitra tsy olombelona no ahafahantsika miatrika fotoana tahaka izao. Manahoana ny endrika izany fanompona zany? Tsy fanompona mitovy amin'ny tany fanekena taloha fa kosa fanompona aty amin'ny fanekena vaovao. Amen. Dia andaontsika nokatra amin'ny fontsika ihany koa ka sy anaja n'ilay Andriamanitsika amin'ity androany ity. Amen. Tena hanolotra ny tsara indrindra ho azy mba ny hira izay aloky ny vavantsika nye tena ho manimpofona eo anatrehany. Halleluja raha lasianabavy satria tsara ny tompo. Nyantso antsika ny tompo ho ao anatina fiangonana. Nanaisitra antsika teny amin'izao tontolo izao izy dia nakambany isika ho iray ao anatina fiangonana. Amen. Move tsy fahasoavana lehibe zany. Halleluja. Ohatsika hitsangana androany ho anareo izay manaraka mivantana ihany koa manasa anareo zay izay mahatoka fidèle ao anatin'ny fanarahana an'izao fotoana izao antenainay fa tena hikasika anareo indray ny tompo any amin'ny toerana izay misy anareo tsiraray avy any dia andao isika rehetra na izay manatrika mivantana na isika izay manaraka mivantana ihany koa hanokatra amin'ny fotsikisika dia anatena ny tompo amin'ity androany ity. Jesosy eo saotra indray ny amin'ity tombonany-pahasoavana ity tompo izay nomenao anay tsiraray avy. Matoky sy manantena izahay fa hamoky ny fo mangetaheta ianao. Nizanisa tonga eto ka miaraka amin'ny fo feno hetaheta anao tanteraka Andriamanitra satria ny fiainanay isan'andro dia efa atolotra eo amin'ny altaranao Andriamanitra ary amin'ity androany ity indray indrindra anatin'izao fanompona izao dia mbola hanokatra ny fona indray izahay tompo ho anao ho amin'izay tianao atao rehetra Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao. Araoka ny fona hisokatra Jesosy anaiky izay taridalana tianao hitariana anay tsiraray avy ao anatin'ity fotoana ity satria fantatray fa manan-kambara aminay ianao, afaka miseho révélé aminay ianao na ao anatin'ny fitariana ny fotoana zany indrindra fa ao anatin'ny teninao dia afaka miseho aminay, afaka miseho révélé aminay ianao Andriamanitra. Halleluja. Reo izay ao anatin'ny fahamainana, reo izay ao anatin'ny mety fahakiviana Andriamanitra dia ho tarianao ny tsiraray avy, tarianao ny fony tsiraray avy mba ho tany lonaka Jesosy ka afaka ho vanginao tahaka n'ilay tany tsara Andriamanitra izay nambaranao tao anatin'ny fanoharana. Tsy ilay tany, tsy ilay voza ena fafiteny amoron-dalana, tsy ilay voza ena fafiteny amin'ny tsilo fa tena maka ny voanao Andriamanitra izay afafinao aminay amin'ity androany ity ka ho voafafy ao amina tany tsara izany. Saotra Jesosy, raisy ny voninahitra tompo ho anao rery ny fiderana mandrakizay. Halleluja. Ohatsika tehaka ho an'ny tompo androany amin'ny fotoana ity, te hafa ho azy fa eto izy androany. Halleluja. Alléluia. Ndao tsika mbola tehaka mafon'ny tompo ihany androany. Ndao raha tsika tehaka tirity androany fiderana azy satria izy le masina indrindra. Amen.
masina 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 itu puji Tuhan meji udara meji kakana sana meji kasana Masina, 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 masina itu puji Tuhan. Meji kau teraya, meji kakak rasanya, meji kiasa dacat majaki. Tera 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 narani Tera Asanjat majaki Tera 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 narani Tera Asanjatu majaki Aratsika tiaka ihany zany androany Ndao sono fotoanako fanahy Ndao leo azy animo kivo Anatravy anarany Asandrato ny tomponao androany eo anatreany avetsika ihany zany androany zao no fotoanako fanahy eo azy animo Kini ya naranau yang ku kewa
Alléluia. Fela vent Jesus tere sikandroan. O marco um faveluma zante doi teka ma fontu sikandroan sadika mafe. Alléluia. Doto tsika le ira we veluna Jesus velna tumpsika. Amen na. Another Johnny Faneva, Fana Desi Fasani, Another Johnny Faneva, Fana Desi Fasani, Alléluia Jesus. Fela tokoa ianao Jesus. Ianao Jesus mitantana anay hatrizay Jesus. Dia mbola ianao ilay nitantana ny zanak'Israely any Jesus mbola mitantana anay ankehitriny Jesus. Fantatray Jesus fa mety hoe mafy ny lalovan'ny zareo. Fa ianao ihany koa Jesus se permettre mampisy an'ireny zavatra ireny Jesus. Dia fantatray koa Jesus fa mety misy zavatra manjoa amin'ny fiainanay androany. Fa fantatray fa mbola ianao no mitantana anay Jesus. Fananao Jesus mitondra anay hatrany hatrany Jesus. Zany mampatonga anay mbola manandratra fiderana ho anao ihany Jesus. Suadinami
Kizayana Panzakana Tumbo Nyakukiza Don't buy the second one. Milan Nicha. Misandrata Jesu, Alleluia. Misandrata nao tumbo, yana lilana Jesu. Alleluia. Yana
Rivotr'enanay tompo dia mifanatrehanao androany Jesosy. Naizanaiza tompo alehanao atao anatinay ianao Jesosy dia dikan'izany dia miaraka aminay lalandavy ianao Jesosy. Ianao Jesosy ny fiainanay. Ianao Jesosy ny aminay manontolo Jesosy. Le rivotrainako le rivotrainako ny fanatreana miaina toamiko
Carera
sa gloire. Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Oui, Saint, Saint est le Seigneur. Ce lieu est rempli de sa gloire. 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 Oui, Saint, Saint est le Jesus. Sotra tumpina mfanachelo Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Dao petratsika eo amin'ny seza fiandrianana izy ianao. Asatra tao ny tompony tananao androany. Masinany anarana. Oh Jesús. Masinany anautu. Iro yani we. Masinany anarana. Masinany anautu. Famasina. Masinany anarana. Masinany anautu. Tumpo mitsaukana. Tumpo mitsakana. Mitsakana. Tumpo mitsakana. Masinany anarana. Masinany anautu. Masinany anarana. Masinany anautu. Famasina. Masinany anarana. Masinany anautu. Masinany anarana. Masinany anautu. Seigneur, Seigneur, pour toi, nous les queremos toi, car ton nom est saint, Seigneur. Car ton nom est Masinany
toerana daholo ato. Any amin'ny fahasoavany misaotra ny tompony amin'ny fanatrehany misaotra ny tompony amin'ny zao fotoana izao
tahaka ilay olona mila rano dia mangetaeta dia teny amin'ny tany. Fa mino hoe raha mangetaeta ianao, raha mitady ianao androany dia amaly anao Andriamanitra. Mety adaminao anao Andriamanitra, hikasika anao Andriamanitra, hiasa feno eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ao antsika izay manaraka mivantana ny fotoana ity koa dia mino hoe tompokoa mandy anao any amin'izay toerana misy anao any amin'ny Tsimagaina ity, satria tsy voafetrana alavirana toerana Andriamanitra. Afaka hitany fananao izy androany, afaka nasitana anao izy androany, afaka nampahely anao izy androany, afaka hitondra fiadanana fitsaharana ho anao Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Toka hisokatra hatrany tokoa ny fonao izay manaraka ny mivantana. Amen. Amen. Totsika hiomana ny amin'ny fanatitra amin'izao fotoana izao izay ataoko hoe fahasoavana. Zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra ary mino hoe mbola velomaina tsika androany, mbola tafajoro tsika androany, mbola afaka mitoetra eo amin'ny fanatrena androany, dia mbola omeny tsika androany fahasoavana afaka hiara iasa ho aminy. Amen. Galasana vavy, iza moa isika, iza moa zasy anao, fa Andriamanitra nametraka mety hoe vola teo am-pelatanatsika ho fitaovana ho ampiasaina ampitombonany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hoe tsy manana Andriamanitra, tsy hoe tsisy Andriamanitra, fa Andriamanitra tia hampiasa antsika amin'izay mety eo am-pelatanatsika, na betsaka io na kely io. Na mety ozy ianao hoe mety tena tsisy koa androany dia fa zay zany tsy misy, fa ozy ianao hoe mbola nita Andriamanitra, mbola nanome fahasoavana Andriamanitra, dia mbola afaka misy vola tonga eo am-pelatana koa, dia ndeha tena hampiasa an'izany ho fitaovana. Amen. Tsy amin'ny faneriterena, tsy amin'ny mety hoe tsy maintsy manao an'izao fa ny zavatra fantatro fotsiny dia tiako Andriamanitra. Amen. Tena tiako ny fanjakan'Andriamanitra, tiako ny tompo, anehoako ny fitiavako an'Andriamanitra androany, dia ndeha hanompo azy amin'ilay nomen'Andriamanitra. Ny zavatra rehetrarehetra nomen'Andriamanitra atsika dia ndao hanompoana azy raha lasy anabavy, andao tena hanomezana voninahitra azy. Izy raha Andriamanitra lehibe, izy raha Andriamanitra mendrika an'izany fankasitrahana fiderana izany. Ka androany raha mbola meny tompo ianao androany fahafahana indray, dia ndao any miankalalana isika, ndao hanatitra ao amin'ny tompo isika, andeha hanome amin'ny tompontsika, tsy amin'ny mety fahazarana izany hoe anao fanatitra indray amin'ity fotoana androany ity, fa mifototsika rehetrarehetra ny anatisika any hoe tompo, tiako ny fanjakanao, tiako tena hoe ny ambaindaina hitompo ny ambaindainy fanjakanao, tiako ny fiangonanao Andriamanitra, dia hanome ho anao kotsika androso ety aloana amin'izao fotoana izao dia hanome ho an'ny tompo amin'ny Tsimagaina ity. Hallelujah,
Fananganana ihany a loha satria iomana an'ireny tenin'Andriamanitra androany dia anao ny tirana ty hoe Saint Esprit Cantola fany masina raha eo ianao a dia omano ny fonao androany avelao ny fany masina no anambara ny teny any anatinao any tena masina anazava fany masina hitondra an'izany teny zany any amponao any amin'ity fotoana androany ity. Alléluia. Saint-Esprit, Cantola, vos larmes lit dans la joie, ta présence, sa même au réconfort, ta la paix, ta la joie, les remplis mots lesquels, Saint-Esprit, la peine à l'autre qui toi. Esprit, Cantola, vos larmes lit dans la joie, ta présence, sans même au réconfort, ta la paix, ta la joie, les remplis mots lesquels, Saint-Esprit, la peine à l'autre qui toi. Mène à la guérison, dans ta présence, mon sentiment plus fort, dans ta présence, mène à la délivrance, Saint-Esprit, n'appelle à l'autre qui toi. Dans ta présence, ressentez-moi plus fort. Dans ta présence, mène à la délivrance. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. N'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Alléluia, merci Jésus. Quelle grâce, Seigneur, de pouvoir venir devant toi. De faire partie de ton peuple, le peuple que tu as choisi. C'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisi. Nous ne méritons pas cela, mais c'est par ta grâce, par ton amour, à travers l'œuvre que tu as accomplie sur la croix de Golgotha. Seigneur, mets la crainte dans notre cœur pour que nous sachions qui tu es et que nous savons aussi qui nous sommes, pour que nous puissions nous offrir à toi comme toi-même tu t'es offert le premier pour nous, pour notre rédemption, pour notre salut. Seigneur, mets la crainte en nous et touche notre cœur. Seigneur, merci parce que tu es là.
Nous voulons, Seigneur, que tu sois le centre de toutes choses. Ary tianay ianao no ivon'ny zavatra rehetra. Le centre de cette réunion, Ivon'izao fivoriana izao, le centre de notre vie. ivon'ny fiainanay, La priorité de notre vie, Seigneur. ary ny lahara-pamehan'ny fiainanay. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence. Omeo anay ny fahalalana, L'intelligence pour comprendre les choses de l'esprit. ny fahalalana takarana zavatra ara-panahy, À nous dépouiller de nous-mêmes ary any anafoananay ny amin'ny tenanay, et à chercher davantage à te ressembler, Seigneur. ary hitady hatrany hatrany ny fitoviana aminao Tompo. Seigneur, tu connais les désirs de notre cœur, Tompo, ianao mahalala ny fanirian'ny fonay, mais mets de l'ordre dans nos priorités. ary aoka ianao ny amin'ny silamina eo amin'ny lohalarany eo Nous amin'ny voulons que tu fiainanay, sois notre priorité, Seigneur. ary tianay raha ianao lohalaharany eo fiainanay Que Tompo, ton royaume soit notre priorité, ary Seigneur. ny fanjakanao ny lohalaharany. Seigneur, viens nous aider dans nos faiblesses, Tompo, ampio izay ny amin'ny fahalemenay, car tu es notre force. satria ianao no herinay. Seigneur, fais-nous comprendre que sans toi, nous ne sommes rien. Tompo, ary ataovy takatra hoe raha tsisy ianao dia tsy nitsinona izahay. Seigneur, nous voulons nous dépouiller de nous-mêmes, Tompo, tena te hanafoanany aminay izahay, nous dépouiller de tout ce que nous pensons être. hanafoanany amin'izay fiheveranay maha-izanay rehetra, Fais-nous voir notre véritable identité, Seigneur. ary ampahitao anay ny tena maha-izanay, Et de voir qui tu es. ary ahita hoe iza moa ianao. Oh Jésus. Oh Seigneur, sois le centre. Tompo, aoka ianao no ivo. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tompo, mila anao izahay. Alléluia. Alleluia. Merci Jésus. Sotra Jesus. Jésus, sois le centre. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus.
Nous n'avons besoin de personne si ce n'est que toi, Seigneur. ary tsy mila ho lafa ankoatranao izahay. Nous sommes ton Église. Fiangonanao izahay, Nous sommes tes rachetés. le novidinao izahay. Tu nous as rachetés par ton sang. Novidinao tamin'ny ranonao izahay, Nous sommes à toi et à toi seul. ary anao irery ihany izahay. Seigneur, fais taire toutes les voix. Tompo ampangino ny feo hafa rehetra, La voix de notre chair, ny feo an'ny nofinay, la voix de ce monde. ny feo an'izao tontolo izao. Nous voulons être tes brebis, Te ondrinao izahay, chaque jour davantage. tadiavatra any hatrany izahay. Les brebis qui reconnaissent ta voix, Ilay ondry izay malala ny feo anao, qui entendent ta voix, izay maheno ny feo anao, qui n'écoutent pas la voix d'un autre. ary tsy mihaino feo hafa. Tes brebis qui t'écoutent et qui te suivent, Seigneur. Ondry izay mihaino anao ary manaraka Car anao, nous sommes à toi, Seigneur. satria anao izahay. Merci, Jésus. Misaotra Jesosy, Merci, Seigneur. misaotra Tompo. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Afaka mahazo toerantsika. Alléluia. Bonjour à tous Miarahaba antsika rehetra, et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. ary miarahaba amin'ireo izay manaraka mivantana. Ça fait quelques dimanches que j'étais pas là. Lady maromaro no tsy teto, Comme vous savez, j'étais parti en mission. ary araka ny fantatrareo hoe nandeha mitahiraka, Et donc les frères vous saluent. dia ireo rahalahy sy anabavana dia miarahaba anareo. Amen. Amen. Nous avons vraiment un grand privilège, frères et sœurs, Tena hoe tombony lehibe nananantsika rahalahy sy anabavy, de venir dans la présence du Seigneur, hoe tonga eto amin'ny fanatrehan'ny Tompo, d'avoir cette assurance ary manana an'izay fahazonantoka que le Seigneur est là, hoe eto ny Tompo, que nous ne sommes pas là pour chanter, hoe tsy tonga antsika hihira, que nous ne réunissons pas pour nous réunir, dia tsy hoe tonga fotsiny tsika mivory, mais que le Seigneur écoute la voix de notre cœur, fa tena hoe Tompo dia mihaino feo amin'ny fontsika, qu'il reçoit notre louange, mandray ny fiderantsika, notre adoration, ny fiankofatsika, que nous pouvons communiquer avec lui hoe afaka mifandray aminy isika, et lui avec nous, dia izy afaka mifandray amintsika, et que nous pouvons ressentir et comprendre combien dia tena hoe afaka matsapa sy mahatakatrisika hoe Andriamanitra dia tena tangatsika, et quand il nous parle dia rehefa miresaka amintsika izy dia miresaka amin'ny fitiavana, parce qu'il nous aime. satria antiantsika, Nous sommes ses enfants, satria zanany isika, ses fils et ses filles. zanalahy sy zanavavy. Est-ce que nous pouvons être? Ary aiza ny toerana hafa izay hoe tiasika hitoerana? Quelle est la meilleure place qu'un enfant de Dieu peut se trouver Ary inona ny toerana tsara indrindra izay afaka hitoerana zanak'Andriamanitra si ce n'est dans la présence de son Père, raha tsy eo amin'ny fanatrehan-drainy à la maison? ao an-trano. Amen. Amen. Vous savez, quand mes enfants ils viennent de l'école Hitanareo ny zanako rehefa avy mianatra, et quand ils viennent à la maison, ils ne me voient pas. dia rehefa tonga ao an-trano izy aka tsy mahita, La première question c'est, il est où papa? dia ny fanontaniana mipetraka voalohany dia hoe aiza dady? Quand je ne suis pas là, ils sentent un manque. Rehefa tsy eo dia mahatsapa farapangana izy ireo. C'est plus que le Père céleste ressent. Dia tena hoe mihoatra an'izay ny zavatra tsapany raintsika any an-danitra Lorsque nous nous éloignons de lui. rehefa manalavitra azy isika. Mais comment est l'état de notre cœur Fa manahoana ny toe-pontsika s'il nous arrive de nous éloigner de notre Père? raha sendra manalavitra ny raintsika isika? C'est dans la présence de notre papa
fa ny eo amin'ny fanatrehan'ny dadantsika que nous retrouvons la paix et la joie. no ahitantsika ny fifaliana sy ny fiadanana. Une paix et une joie indescriptibles. Fiadanana sy fifaliana tsy azo faritana, tsy hay faritana. Lors de l'église primitive, Tamin'ny andro ny fiangonana voalohany les chrétiens avaient le privilège de se rassembler tous les jours. ny kristiana dia nanana tombony hiaona isan'andro, hivory isan'andro. Nous ne pouvons pas faire autant, Mety hoe tsy afaka manaotra izany isika, mais nous avons les cellules fa manana ilay fivoriam-bavaka isan-tokantrano dans nos isika différents quartiers. any amin'ny fokotany samihafa. Donc nous sommes invités Dia asaina isika à nous réjouir de la présence du Seigneur, tena hoe hifaly any ao amin'ny fanatrehan'ny tompony, amin'ny fanatrehan'ny de tompony, nous réjouir de la communion fraternelle hiara hisitraka ny firaisampirahalahy avec nos frères et nos sœurs. miaraka amin'ny rahalahy sy Parce que anapavisika, c'est une occasion pour nous satria tena hoe fomba iray de renouveler ahafahantsika manavao notre relation avec le Seigneur, ny fifandraisantsika amin'ny tompo, notre communion avec les uns et les autres. ny fifandraisantsika amin'ny samitsika, Parce que sans cela, satria raha tsy misy an'izay on risque de devenir des chrétiens de dimanche. dia mety ho lasa ho tonga kristianina isaky ny alahady fotsiny isika. Les frères, pendant les deux derniers dimanches, Ny rahalahy nandritran'izay roa alahady izay ils ont beaucoup parlé de cela. niresaka betsaka momba an'izay izy ireo. Vous savez, on peut venir à l'église sans pour autant être chrétien. Hitanareo mety hoe afaka tonga aty am-piangonantsika nefa tsy kristianina. On peut même servir le Seigneur sans pour autant être né de nouveau. Mety hoe afaka manompontompo isika nefa tsy nateraka indray. On peut même ne pas comprendre ce que veut dire être né de nouveau. Mety tsy azontsika koa raha ny dikan'izany hoe nateraka indray. Beaucoup de chrétiens de nos jours, Ary maro ny kristianina amin'izao andro izao ils courent vers les avantages. miazakazaka any amin'ny tombontsoa izy ireo. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir du Seigneur? Inona no afaka raisiny avy amin'ny tompo? Qu'est-ce que le Seigneur peut leur donner? Ary inona ny afaka omeny tompo azy? Mais sans pour autant se demander si est-ce qu'ils sont réellement chrétiens ou non. Dia nefa tsy manontany tena koa hoe tena kristianina marina ve izy ireo. Est-ce que je suis vraiment chrétien? Tena kristianina marina ve Est-ce que je suis réellement en train de faire la bonne course? tena hoe ao anatin'ny hazakazaka tena izy ve na hazakazaka tsara? C'est une question que toute personne qui va à l'église Ary izay dia fanontaniana ho an'ireo izay rehetra mandeha any am-piangonana. c'est une question que tout chrétien, tout enfant de Dieu, Tena fanontaniana hoe ny kristianina rehetra sy ny zanak'Andriamanitra rehetra à mon avis, amin'ny hevitro doit se poser la question. tokony hametraka an'izay fanontaniana izay. Où est-ce que je me trouve? Aiza ny toerana misy ahy? Quelle est ma véritable identité? Ary inona ny tena hoe maha izy ahy? Pour ne pas courir en vain. Mba tsy hoe hiazakazaka foana. Nous allons prendre notre Bible Andray ny baibolintsika isika dans l'évangile selon Matthieu. ao amin'ny filazantsara no filazantsara Matthieu Nous allons lire Matthieu chapitre 5, Matthieu toko fahadimy à partir du verset 1er. manomboka amin'ny andiny voalohany. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit,
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui se procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matio toko fahatimy andiny voalohany ary Jesosy noho nahitany vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra ary rehefa tafapetraka izy dia nanantona azy ny mpianany dia nilobavy izy ka nampianatra azy hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa aza ny fanjakany lanitra, sambatra ny ory fa izy no ampifaliana, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra ny nona sy mangetaheta ny famarinana fa izy no vokisana, sambatra ny miantra fa izy no iantrany, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra, sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakany lanitra, sambatra anareo raha ratsy ny olona sy enjehiny ary asian'izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko, mifalia sy miravoravoy ianareo fa lehibe ny valim-potianareo any an-danitra fa toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany izay taloha anareo. Nous avons au moins 2 fois prêché sur ce passage. Mety efa antory farafahakelina indroa io andalana io isika. Mais vous savez, la parole de Dieu, c'est pas une connaissance. Fa fantatrareo fa efa ny tenin'Andriamanitra dia tsy fahalalana fotsiny. Mais la parole de Dieu, c'est une révélation. Fa ny tenin'Andriamanitra dia fanambarana. Et la révélation de Dieu, elle est inépuisable. Ary ny fanambarana avy amin'Andriamanitra dia tsy mety ritra. Un seul verset de la Bible. Andalana iray fotsiny ao amin'ny Baiboly Le Seigneur peut nous parler de plusieurs manières. andiny iray dia afaka miresaka amintsika amina fomba maro ny Tompo. Nous ne cessons pas de découvrir le cœur de Dieu, Ary tsy mitsahatra mahita ny fon'Andriamanitra isika, de voir des choses, de voir et de comprendre des choses mahita sy mahatakatra zavatra qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais compris auparavant. mbola tsy hitantsika ary mbola tsy azontsika hatramin'izay. Parce que la parole de Dieu, Satria ny tenin'Andriamanitra elle est vivante. dia velona, Elle nous parle. miresaka amintsika. Dieu nous parle Andriamanitra miresaka à amintsika travers sa parole. amin'ny alalan'ny teniny. Ce ne sont pas des formules, Ary tsy formule akory des formules que nous connaissons, formule izay hoe fatatsika comme fotsiny, des études qu'on a fait à l'école ou à l'université. tahaka ny hoe fianarana nataontsika tany am-pianarana na Mais tany le amin'ny Seigneur université, nous parle. fa miresaka amintsika ny Tompo. Amen. Amen. Le premier verset, le Seigneur, la parole nous dit que Jésus monta sur une montagne. Ny andiny voalohany dia miresaka amintsika hoe niakatra teo an-tendrombohitra Il Jesosy s'assit dia nipetraka izy et les disciples s'approchèrent de lui. dia ny mpianany nanantona azy. Il avait vu la foule. Nahita ny vahoaka be izy. J'explique toujours, à chaque fois qu'il y a un passage qui parle des disciples et de la foule, Averiko foana rehefa misy andalana miresaka ny hoe vahoaka be sy ny mpianatra je donne toujours la différence entre la foule et les disciples. dia averiko foana ny mahasamihafa ny vahoaka sy ny mpianatra. Les disciples, ils étaient toujours avec le Seigneur.
Ny mpianatra dia ireo izay niaraka tamin'ny tompo foana. Ils suivaient toujours le Seigneur, Nanaraka ny tompo foana. mais la foule, ils suivaient le Seigneur Fa ny vahoaka dia nanaraka ny tompo pour des besoins. ny amin'ny zavatra ilain'izy ireo. Une fois que leurs besoins étaient rencontrés, Dia rehefa azony izay nilainy ils disparaissaient. dia nanjavona izy ireo. Mais les disciples, Fa ny mpianatra ils étaient avec le Seigneur jour et nuit, tena niaraka tamin'ny tompo foana andro aman'alina. dans toutes les situations. Tamin'ny toe-javatra rehetra. Alors, Jésus ayant vu la foule, Jesosy rehefa nahita ny vahoaka il est monté sur une montagne. dia niakatra teny an-tendrombohitra izy. Mais la foule ne s'est pas approchée de lui. Fa ny vahoaka tsy nanantona azy. Ce sont les disciples qui se sont approchés de lui. Fa ny mpianatra no nanantona azy. Vous comprenez? Azonareo Les disciples se sont approchés du Seigneur. ny mpianatra dia nanantona ny tompo. C'est-à-dire, ils ont essayé de monter eux aussi Izany hoe izy ireo dia niezaka ihany koa niakatra pour se rapprocher du Seigneur. mba hanakaiky ny tompo. Le Seigneur était à un endroit élevé Ny tompo dia teny amin'ny toerana avo par rapport aux disciples et à la foule. mihoatra ny mpianatra sy ny vahoaka. C'est-à-dire, il y avait des degrés. Izany hoe nisy ambaratonga Il y teo. avait le Seigneur en haut sur la montagne. Nisy ny tompo teo amin'ny tendrombohitra teo ambony Ensuite, il y avait les disciples dia avy eo nisy ny mpianatra qui se sont rapprochés. izay Et nanantona après, il y a eu la foule. dia avy eo nisy andreo vahoaka. Et le Seigneur a commencé à parler à tout le monde. Dia nanomboka ny resaka tamin'ny olona rehetra ny tompo. Cette image Ary io sary io nous montre ce que le Seigneur veut communiquer à tout ce peuple. dia maneho ny zavatra tiany tompo apita amin'ireo vahoaka rehetra ireo. Le Seigneur est en train de dire que je vais vous annoncer des choses élevées. Ny tompo dia miteny hoe za ilaza zavatra ambony aminareo. Et je veux que vous me suiviez là où je suis. Dia tiako nareo naaraka eny any amin'izay misy azy J'ai ay. des révélations à vous donner. Ary misy fanambarana tiako apita aminareo. Vous avez besoin de quitter là où vous êtes en bas Ary mila miala eo amin'ilay misy anareo eo ambany eo pour nareo monter en haut. dia miakatra eny ambony. C'était la première prédication du Seigneur. Ary io no toriteny voalohany nataon'ny tompo. Après avoir jeûné et prié pendant 40 nuits et 40 jours, Tao aorianan'izy mivavaka sy ny fadianina tanatin'ny 70 andro sy 70 alina et qu'il a été tenté, dia nalaina fanahy izy il a commencé son ministère. dia nanomboka ny asa fanompony izy. Et la première chose Dia ny zavatra voalohany qu'il a dit, ny lazainy qu'il a prêché, sy ny toriny c'est ce passage. dia io to andalana ito. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Ary inona ny zavatra lazainy? Il est en train de dire que si vous voulez me suivre, Ny zavatra ny lazainy hoe raha te hanaraka ahy ianareo voilà ce qui vous attend. dia reto ny zavatra miandry ianareo. Si vous voulez être mes disciples, Ary raha te ho mpianatra ianareo, voilà ce que j'attends de vous. reto ny zavatra endrasako aminareo. Heureux les pauvres en esprit. Sambatra ny malahelo am-panahy. Heureux ceux qui se dépouillent d'eux-mêmes, Sambatra izay manafoana ny aminy, qui deviennent humbles, izay lasa manetry tena, qui deviennent simples. simple, Simples. izay tonga tsotra. L'évangile, c'est la simplicité. Ary ny filazantsara dia ao anatin'ny fahatsorana. Jésus était quelqu'un de très simple. Ary Jesosy dia tena olona tsotra. Tous les apôtres étaient simples. Ary ny apôstôly dia tsotra. Amen. Amen. Jésus s'est dépouillé de toute sa gloire. Jesosy dia nanafoana ny amin'ny voninahiny rehetra. Il est devenu un humain comme toi et moi. Dia tonga olombelona tahaka sy anao Il izy. s'est rendu misérable. Ary tonga tsinitsinina izy Il s'est appauvri. nampahatraina izy. Il est devenu le serviteur. Ary tonga mpanompo Au izy. point de laver même les pieds des disciples.
ary tonga hatraminy hoe nanasa ny tongotry ireo Il s'est mpianatra tellement abaissé tena hoe nanetry tena au tanteraka izy point de mourir sur la croix. ary tonga hatraminy hoe fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana Alors la première chose que Jésus est en train de dire, zany hoe teny zavatra voalohany izay lazainy Jesosy a heureux ceux qui sont simples. hoe sambatra ireo izay tsotra anatao fahatsorana C'est pas, tu me connais pas moi? tsy hoe tsy fantatrao nga za e Tu sais pas combien d'années je sers le Seigneur? tsy fantatrao efa firy taona nanompoako any tompo Tu ne sais pas de quoi je suis capable de faire? ary tsy fantatrao hoe na zavatra haiko atao Tu sais pas qui je suis? tsy fantatrao hoe iza C'est pas ça. tsy izay Heureux les pauvres en esprit, sambatra ny malahelo am-panahy car le royaume des cieux est à eux. fa azy ny fanjakan'ny lanitra Quand on regarde ça dans la chair, rehefa jerena ao anatin'ny nofo zany a on peut dire, ah, c'est très difficile ça. C'est très difficile ça. ah tena sarotra zany Heureux les débonnaires. sambatra ny ory On ne va pas entrer dans le commentaire de tous ces versets parce qu'on a plusieurs fois parlé de ça. tsy hiditra amin'ny antsipiriana akorytsika amin'ireo andininy rehetra ireo fifandresaka momba zany Oui, isika soyez heureux les affligés, sambatra ny ory car ils seront consolés. fa izy no ampifaliana Les affligés, ny ory ça veut dire heureux ceux qui supportent. zany hoe sambatra ireo izay mizaka Heureux ceux qui souffrent. sambatra ireo izay ory ireo C'est pas izay qui mijaly souffrent d'un mal de dents tsy hoe ireo marary nify akory a ou qui souffrent parce que ils subissent les conséquences de leurs mauvais actes. na hoe ireo izay mijaly a satria miaina ny valin'ny zavatra ratsy nataony izy Mais heureux ceux qui souffrent à cause de la croix qu'ils portent. fa tena hoe sambatra ireo izay mijaly a ny amin'ny hazo fijaliana izay hoentiny Ils souffrent parce qu'ils doivent renoncer à eux-mêmes. tena hoe miaritra izy a satria izy a dia mila mandany tenany Ils sont affligés parce qu'ils doivent se charger de leur croix chaque jour. ary ory izy ireo a satria izy dia tokony mitondra ny hazo fijaliany a isan'andro Ils supportent l'injustice. tena hoe mizaka ny tsy fahamarinana izy ireo Ils supportent les médisances. mizaka ny fanaovana tsinitsininy Ils supportent tout ce qu'on leur fait ou tout ce qu'on leur dit. ary mizaka izay zavatra lazaina amin'izy ireo na atao amin'izy ireo Mais ils ne rehetra répondent pas le mal par le mal. ary izy ireo a dia tsy mamaly ratsy ny amin'ny ratsy Amen. amen Et là, on dira toujours, c'est pas facile. Hein? dia mbola afaka milaza antsika hoe tsy mora zany a Heureux les débonnaires. Verset 5. sambatra ny malemy fanahy Heureux ceux qui manifestent de l'amour sambatra ireo izay maneho fitiavana envers les autres. maneho fitiavana amin'ny hafa L'amour agapé, fitiavana agape l'amour du Seigneur. fitiavan'ny tompo La Bible a dit ny baiboly dia que milaza dans les derniers temps, hoe any amparany any cet amour se refroidira. dia angatsika ny fitiavana Heureux ceux qui, malgré tout ce qui se passe, dia nefa sambatra na eo ara zavatra mitranga ils rehetra conservent cet amour. dia mitahiry an'izany fitiavana izany izy ireo Un amour inconditionnel. fitiavana tsy misy fepetra Un amour qui ne consiste pas à aimer ceux qui t'aiment, fitiavana izay tsy hoe mitia an'izay tianao mais aimer même ceux qui te persécutent. fa mitia ana dia ireo manenjika anao ary Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. sambatra ny naona sy mangetaeta ny fahamarinana C'est-à-dire heureux ceux izany hoe sambatra qui marchent dans la lumière et dans la vérité. ireo a izay mandeha ao anatin'ny fahazavana sy ny fahamarinana Amen. amen Heureux les miséricordieux, sambatra ny miantra
C'est-à-dire ceux qui ne cherchent pas leurs propres intérêts, Izany hoe ireo izay tsy mitady ny tompontsoany manokana mais qui considèrent les intérêts des autres. fa tena hoe mikatsaka ny tompontsoan'ny hafa. Quelques années après ma conversion, Taona maromaro tao aorianany ovako fo quand je lisais ce passage, rehefa namaky an'io andalana io je me disais, ça, c'est pas possible, ça. dia niteny hoe tsy possible zany. Ces choses-là, c'est de la fiction. Ary ireo zavatra ireo dia zavatra Impossible à réaliser. sarotra tanterahana Aucun homme ne peut être comme ça. ary tsy misy olona afaka ho tonga tahaka izany. C'est comme ça comment je raisonnais il y a quelques années après ma conversion. Ary ohatran'izay ny eritreretiko taona maromaro atao aorianany ovako fo. Pour moi, c'était un peu comme un rêve. Ary tamiko dia ohatran'ny hoe nofinofy le Comme izy. si le Seigneur était en train de nous demander, à vous et à moi, des choses impossibles. Ohatran'ny hoe ny tompo dia nitaky amiko sy aminao zavatra tsy azo tanterahana. Mais quelques années plus tard, Fa taona maromaro tao aorian'izay nefa j'ai raisonné encore autrement. dia niova indray ny fieritreretako Je me disais que non, c'est le caractéristique des gens super spirituels. dia niteny hoe ireo dia mombamomba an'ireo olona izay tena ara-panahy be, Ou bien peut-être les gens qui sont déjà au ciel. na ireo olona efa any an-danitra. Mais ce n'est pas possible pour un être humain sur la terre d'avoir ces caractéristiques. Satria tsy possible hoe olombelona eto ambonin'ny tany dia manana an'ireo toetra ireo. Mais plus tard, longtemps plus tard, Fa tena hoe fotoana ela be taty aoriana lorsque j'ai connu le message de la croix, rehefa nafantatry ny afatry ny azo fijaliana j'ai compris dia natakatra azy que koa par le message de la croix, hoe amin'ny alalan'ny afatry ny azo fijaliana j'apprends à relâcher ma vie. dia tena hoe mianatra mamotsitra ny fiainako J'apprends à m'abandonner au Seigneur. ary mianatra mamoy ny tenako ho an'ny tompo. Parce que c'est en renonçant à soi-même, Satria rehefa mandany tena, en se chargeant de sa croix, rehefa mitondra ny azo fijaliana c'est seulement à ce moment-là dia amin'io fotoana io qu'on arrive à voir cette identité. no ahafahana manana an'izay mahizy azy zay. Lorsque le Seigneur s'est adressé aux disciples et à la foule, Rehefa niresaka tamin'ny mpianatra sy ny vahoaka ny tompo et qu'il leur a montré cette image, ce tableau, dia naneho azy an'io sary io il était en train de dire ceci: dia izao ny lazainy, frères et sœurs, raha sy anabavy, toi et moi, za sy anao, le Seigneur veut que nous passions à une autre dimension. ny tompo dia tiany raha izaho sy anao hiakatra amina toerana hafa, Que nous quittions là où nous sommes, hiala isika eo amin'izay misy atsika, que nous montions un peu plus, dia hiakatra ambonimbony kokoa, que nous quittions notre état d'homme charnel ary hiala amin'ilay toetra maha olona ny nofo atsika, pour devenir un chrétien spirituel. dia ho tonga kristiana ara-panahy, Passer à un autre stade. ary miova amin'ny dingana hafa. C'est ça le chrétien. Ary izay ny atao hoe C'est kristiana, pas celui qui va à l'église. tsy hoe ireo izay makany am-piangonana, C'est pas celui qui connaît la parole de Dieu. tsy hoe ireo olona izay mahalala ny tenin'Andriamanitra, Celui qui sait prêcher la parole de Dieu. na hoe izay mahay mitory ny Celui tenin'Andriamanitra, qui a de l'éloquence. na hoe ireo izay mahay miteny, Celui qui sait chanter. na hoe ireo izay mahay mihira, Celui qui sait jouer aux instruments de musique. na ireo izay mahay mitendry, Celui qui est vraiment zélé. na hoe ireo izay tena mafana Mais fo, celui qui laisse le Seigneur faire une œuvre dans sa vie. fa izay mamela ny tompo hanao asa ao anatin'ny fiainany, eo amin'ny fiainany. Amen. Amen. Être un chrétien, Ary ny atao hoe kristiana ce n'est pas nous réunir tous les dimanches tsy hoe mivory isaky ny alahady pour fotsiny chanter un peu,
dia miaraka nous mihira réjouir kely intérieurement. dia mifalifaly any anaty Et on sort de l'église, dia rehefa mivoaka on ny reprend sa fiangonana vie. dia miaina amin'ny fiainantsika ihany isika Comme si le dimanche, tahaka ny hoe ny alahady on prépare les habits de dimanche, manomana ny akanjo on rehefa est bien alahady habillé extérieurement dia miakanjo tsara ivelany et on montre une apparence dia maneho endrika ivelany et on revient à la maison, dia rehefa tonga any an-trano on met son pyjama dia anaovana ny akanjo fetina ou matory on met ses habits habituels. na manao ny akanjo fitena On remettra les beaux habits le dimanche. dia amin'ny herin'ny lahady indray manao C'est pas akanjo comme ça tsara la vie chrétienne. fa tsy ohatran'izany ny fiainana kristianina Amen. amen Le Seigneur était en train de parler à la foule et aux disciples ny tompo dia niresaka tamin'ny mpianatra sy ny en vahoaka disant, si vous voulez me suivre, ny teny izy hoe raha te hanaraka ahy ianareo nous avons besoin dia mila isika de renoncer à nous-mêmes tous les jours. mandany tenatsika isan'andro De nous charger de notre croix tous les jours. hitondra ny azy fijalitsika isan'andro De renoncer à moi-même tous les jours. ary andany tenako a mahaizana Dans isan'andro toutes les situations. amin'ny toejavatra De, rehetra de mourir à moi-même ary ho fatiny amiko a tous les jours. isan'andro À souffrir hiaritra tous les jours. À isan'andro cause du Seigneur. noho ny amin'ny tompo C'est pas facile. ary tsy mora zay Mais a c'est là passer à une étape supérieure. fa zay natao hoe miroso amin'ny dingana Passer à une autre dimension. miroso mandeha amina dingana ambony kokoa Et c'est à cela, frères et sœurs, ary noho izany raha lasanabavy que toi et moi, nous sommes appelés. ary noho ny amin'izany a no ny antsona sy anao a Nous sommes appelés nantsona isika à grandir tous les jours. hitombo a isan'andro À passer à une autre dimension tous les jours. ary iova amina dingana hafa isan'andro Je ne suis pas en train de parler de ce que les gens appellent quatrième dimension. za tsy miresaka eto a le tenen'olona hoe quatrième dimension a Des choses qui n'ont pas un fondement biblique. zavatra zay tsy misy fototra ara-baiboly Frères, rahalahy je ne suis pas en train tsy miresaka a de donner des formules manome rakopoly des, racpouille. Ok. Des formules pour devenir spirituel. tsy mame anareo a formule fa anareo tonga ara-panahy Il y a une seule formule que le Seigneur nous a donnée. fa misy fa rakopoy a Une seule. ray ihany Renoncer à nous-mêmes mandaha ny tenatsika et à nous charger de notre croix. dia hitondra ny azo fijalitsika Nous humilier, anetry tena nous abaisser, dia hidiny mourir ho faty tous les jours, isan'andro dans toutes les situations. amin'ny toejavatra rehetra Amen. amen Plus nous mourrons à nous-mêmes ary arakaraka ny hafatesantsika ny amintsika et plus nous vivons pour Christ. dia arakarak'izay a no velomantsika ho an'ny kristy Amen. amen On est là? ao tsara ve tsika Nous sommes vivants ou bien nous sommes morts? velona ve isika sa maty isika Pour qui? velona Pour ho nous-mêmes. an'izy ho atsika ve Pas par des paroles, tsy amin'ny teny fotsiny mais a par notre attitude. fa amin'ny toetra atsika La chair, elle a des droits. Hein. nofo a dia manana zo a Elle réclame automatiquement et facilement ses droits. dia izy a dia mitaky mazava ho azy a n'izay zoan'izay Il suffit d'une simple situation ary ny toejavatra ray fotsiny a pour que le chrétien spirituel meure et le chrétien charnel prenne le dessus. dia le kristianina ara-panahy maty a dia mandray ny toerany a le kristianina ranofo On oublie tous les messages. dia adino ny afatra rehetrarehetra On oublie toutes les prédications. adino ny toriteny rehetrarehetra On oublie tous les encouragements. adino a le Et la chair prend le dessus. dia maka toerana Il réclame ses droits. dia mitaky ny zony Cette izy chair, elle est rebelle. ary nofo a dia pikomby
Donc le Seigneur nous invite Ny tompo dia miantso atsika à quitter là où nous sommes hiala eo amin'ny toerana izay misy atsika pour grandir. mba hitombo. Il n'y a pas de formule, Ary tsy misy hoe rakipoy mais mourir à nous-mêmes, fa afa-tsy ny hoe ho faty any nous charger amintsika de notre croix hitondra ny azy fijaliantsika et nous grandissons. dia hialehibe isika. Ça fait combien d'années que nous avons reçu le Seigneur? Ary firy taona izay nandraisantsika ny tompo, Ça fait combien d'années que nous avons reçu le message de la croix? ary firy taona nandraisantsika ny afatry ny azy Et à fijaliana, quel stade je suis? dia amina toerana manahoana no misy aho. Je ne te pose pas la question, hein. Tsy mametraka fantaniana aminao aho Je me pose moi-même la question. fa apetrako amiko ny Où est-ce fantaniana. que je suis par rapport au message de la croix? Aiza ho aiza malona ny afatry ny azy Est-ce fijaliana, est-ce de la connaissance? fahalalana fotsiny ihany ve Je suis capable d'expliquer cela aux gens afaka manazava an'izany amin'ny olona ve et leur encourager et dire, ça c'est le chemin. dia mampahery azy ireo dia milaza hoe ity ilay lalana. Mais est-ce que moi-même je suis en train de passer par ce chemin? Fa izaho ve azy za dia mandeha amin'io lalana io. C'est ça le christianisme, frères et sœurs. Ary izay ny atao hoe kristianisme ara-lasanabavy Chrétien, kristianina ça veut dire midika hoe celui qui suit Christ. ireo izay manaraka ny Kristy. Vous entendez bien? Herinareo tsara izay Chrétien, kristianina ça veut dire midika hoe celui qui suit Christ. izay manaraka ny Si Kristy. toi et moi, Raha izaho sy ianao nous disons que nous sommes des chrétiens, miteny isika hoe kristianina cela isika veut dire que nous suivons Christ. dia midika izany hoe manaraka ny Mais qu'est-ce que Kristy Jésus isika. a dit? Fa inona ny tenen'i Luc Jesosy? chapitre 9. Luka toko fasivy. Et le verset 23. Andinina fahatelo amby roapolo. Puis il dit à tous, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ary hoy koa Jesosy tamin'izy rehetra, raha misy ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany dia hitondra ny azy fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Alors, qu'est-ce que ce passage est en train de dire? Ary inona ny lazain'ity andalana ity? Si quelqu'un se dit chrétien, Raha misy olona milaza ny tena no à partir kristianina, du moment où moi je dis je suis chrétien, manomboka fotoana milaza hoe za dia kristianina, cela veut dire dia midika izany que hoe je renonce à mes droits, hoe mandany zoko aho, je renonce à moi-même, mandany tenako aho, je meurs à moi-même, maty ny amiko aho, je me charge de ma croix mitondra ny azy fijaliako chaque aho jour. isan'andro. Si je ne renonce pas à moi-même, Ary raha mandany tenako aho, et si je ne me charge pas de ma croix raha tsy mitondra ny azo fijaliako azy tsy mandany tenako tous les jours, isan'andro, je ne suis pas un chrétien. dia tsy kristianina zany. Je serai un chrétien, Fa lasa ho tonga un kristianina chrétien aho, charnel. kristianina ara-nofo, Un chrétien qui fait des compromis avec le monde. kristianina izay manao marimaritra iraisana amin'izao Un tontolo chrétien izao, qui n'a pas honte de faire des petits mensonges. kristianina izay tsy menatra manao lainga kely, teny lainga kely, Qui vit de petits mensonges. miaina anatina lainga kely. On pense que non, ça va passer. Dia mieritreritra hoe tsy maninona Mais ce qui izany. est grave, Fa ny zava-doza c'est que parfois on pense que les mensonges qu'on est en train de dire, dia indraindray tsika mieritreritra hoe ny lainga izay tenensika, on pense que la personne à qui on s'adresse, il ne sait pas que tu es en train de mentir. dia mieritreritsika hoe ilay olona izay resantsika tsy mahafantatra hoe mandainga isika. Nous avons l'Esprit du Seigneur, frères et sœurs. Manana fanan'ny tompo sika ara-lasana-bavy, Nous n'avons pas besoin de voir toutes choses. ary tsy mila mahita ny zavatra rehetra Le isika, Seigneur nous fait connaître des choses. fa ny tompo any mampafantatra atsika Des choses que zavatra, nous ne voyons pas. zavatra izay tsy Mais à hitantsika. partir du moment où tu ouvres ta bouche,
fa manomboka amin'ny fotoana ianao manokatra ny tu vavanao commences à parler, manomboka amin'ny teny ianao l'Esprit nous révèle l'état de ton cœur. dia ny fanahy maneho ny toe-ponao. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui n'ont pas honte, qui n'ont pas peur de mentir, Ary misy kristiana tsy menatra ary tsy matahotra no mandaingy. qui n'ont pas honte, qui n'ont pas peur de faire des compromis avec le monde. Tsy menatra ary tsy matahotra no manao marimaritra iraisana Et ils amin'izao construisent tontolo un château de mensonges. izao. Ary tena manangana lapa ngeza be ana laingy. Mensonge après mensonge. Lainga dia misy lainga dia misy lainga. Vous savez, c'est comme un château de sable Fantatrareo tahaka ny lapa izay ou un amboariny château de cartes. karatra na fasika Ça finit par tomber. dia hoenjery zany avy eo. C'est pas solide. Tsy mafy zany, tsy mafy orina. Et le plus grave dans tout ça, Dia ny tena loza ao anatin'izany lorsque nous faisons des compromis avec le monde et les choses du monde, rehefa manao marimaritra iraisana amin'izao tontolo izao sy ny zavatra izao tontolo izao nous isika sommes envenimés dia lasa voapozina isika et nous empoisonnons aussi notre environnement. dia lasa manapozina ny manodidina antsika ihany koa isika. Et notre environnement Dia ny manodidina antsika fait des compromis avec nous, dia miara manao marimaritra iraisana amintsika. donc nous sommes empoisonnés Zany hoe voapozina et isika nous empoisonnons les autres. dia manapozina ny C'est un hafa peu ihany comme koa un isika. poisson, Tahaka ny trondro un poisson gâté trondro rehefa simba qu'on met ensemble avec des poissons frais. dia atambatra amin'ny trondro izay mbola vaovao. Qu'est-ce qui se passe? Inona ny zavatra Tous les mitranga autres poissons sont gâtés. dia miara simba avokoa ilay trondro rehetrarehetra. Un chrétien ne s'adapte pas au monde. Ary ny kristiana dia tsy miezaka mitovy amin'izao tontolo izao Il quitte ce monde fa miala amin'izao tontolo et izao il izy passe à un autre standard du monde. dia makany amina tontolo hafa izy Il entre de plus en plus dans le monde spirituel. ary miditra tsikelikely any amin'ny tontolo ara-panahy. Comme Jésus était dans ce monde, Tahaka an'i Jesosy izy tetỳ mais il amin'izao tontolo n'appartenait izao pas au monde. Il n'appartenait pas au monde. fa tsy an'izao tontolo izao izy. Et nous aussi, Dia isika ihany koa nous sommes appelés natsoina isika à nous identifier au Seigneur. hanahaka ny tompo Nous sommes dans le monde, etỳ amin'izao tontolo mais izao nous ne isika sommes pas du monde. fa tsy an'izao tontolo izao isika. Lorsqu'il n'y a pas une relation réelle avec le Seigneur, Ary rehefa tsy misy fifandraisana marina miaraka amin'ny tompo c'est-à-dire lorsqu'on ne se rapproche pas davantage du Seigneur comme l'ont fait les disciples, zany hoe rehefa tsy mehy manantona hatrany ny tompo isika tahaka nataon'ireo mpianatra on devient un chrétien religieux. dia lasa tonga kristiana ao anatina fombafomba On mpivavaka. a un pied dans le monde, Tongotra ray amin'izao tontolo izao un autre pied dans le Seigneur. dia ny tongotra ray ao amin'ny tompo. Ça, c'est pas possible. Tsy mety zany. Il y a un choix à faire, frères et sœurs. Fa tena misy safidy tokony atao raha lasana bavy. Et cela s'adresse à toi et à moi. Dia miresaka aminao sy miresaka amiko zany. Et plus nous montons, Dia arakaraky ny akaratsika plus nous avançons, arakaraky ny androsoatsika plus le chemin devient de plus en plus resserré. dia metery hatrany ilay lalana. Plus la croix devient de plus en plus difficile. Dia mafy hatrany ilay hazo fijaliana. Plus il est de plus en plus difficile à renoncer à nous-mêmes. Dia mafy hatrany ny mandany tenatsika. Pourquoi? Satria manino? Parce que nous avons des racines. Satria tsika dia nanana faka. Des racines qui sont profondément ancrées Faka zay tena efa namaka lalana pendant plusieurs années. tanatina taona maro. Tu sais, vous savez, plus un arbre est grand, Hitanareo arakaraka malehibe ny hazo plus anankiray les racines sont profondes. arakarak'izay malalina ny fakany. Et pour déraciner un tel arbre, Ary raha analan'izany fakan'izany il hazo faut zany beaucoup de force. dia mila hery tena Et ça matanjaka. fait un grand trou par terre. Dia tena hisy lavaka ngeza be eo amin'ny tany. Ça fait un grand mal dans notre cœur, Ary tena hoe marary zany ao anatin'ny dans la fotsy chair. any amin'ny nofo. Nous pouvons être chrétiens, Afaka hoe kristiana nous pouvons isika. servir le Seigneur Afaka manompo ny tompo dans isika nos habitudes, any amin'ny fahazarantsika, dans nos traditions, amin'ny fombatsika. parce que nous avons l'habitude de servir.
satria tsika efa manana Parce que nous avons l'habitude d'aller à l'église. satria tsika manana Mais nous restons fahazaranana nous-mêmes. fa mitoetra Nous sommes attachés à maizantsika nos principes. ary mifamatotra amin'ny fombatsika Mais le Seigneur veut enlever ça. fa ny tompo te hanala an'izany Mais il attend notre collaboration. dia miandry ny fiara-miasantsika izy Si nous le laissons arracher, raha velantsika anesotra le an'izany chrétien charnel le kristiana aranofo que nous sommes, le kristiana aranofo zay maha-izy atsika ça va nous déranger, anelingelatsika zany ça va nous faire du mal. akararatsika zany a Parce qu'il y a des racines qu'il faut arracher. satria misy faka zay tokony esorina Nous sommes habitués à un tel stand-in. ary tsika dia efa zatra na toerana anankiray Et le Seigneur veut nous arracher de là dia ny tompo a te hanala antsika eo a pour nous passer à un autre stand-in, dia te hitondra antsika amina toerana hafa nous arracher du confort. hanala antsika eo amin'ny fiadanantsika Et ça nous dérange. dia manelingelona antsika Le zany confort, ça fait du bien. fa ny fiadanantsika dia tena hoe mahatsara Là où nous sommes mahasambatsika. habitués, ça nous fait du bien. eo amin'izay mahazatra antsika dia Mais eo le no Seigneur mahatsara veut antsika nous enlever fa ny tompo a te hanala de antsika eo là où nous sommes habitués, eo amin'izay mahazatra antsika de notre statut, amin'ny toerantsika de ce que nous sommes, zay maha izy atsika pour nous faire passer à une autre dimension. mba hitondra antsika amina dingana hafa C'est-à-dire, nous avons besoin de grandir. zany hoe mila mialehibe isika Et grandir, dia mialehibe a ça veut dire s'abaisser. ny dikan'izany a dia hoe mihetry Grandir, mialehibe ça a veut dire mourir. dikan'izany a maty Grandir, mialehibe ça a veut dire mitombo a renoncer à soi-même. dikan'izany a mandany tena Grandir, mitombo a ça veut dire se charger de sa croix. ny dikan'izany a mitondra ny azy Et c'est ce fijaliny que ça veut dire être chrétien. dia izay no dikany hoe kristianina Amen. amen J'entends pas des amen. Hein? tsy maheno amena Alléluia. Nous ne pouvons pas rester ce que nous sommes. ary tsy afaka mitoetra maha izy atsika fotsiny isika C'est pas possible. tsy possible zany Autrement, raha tsy zany a nous allons faire des compromis. dia hanao marimaritra iraisana isika Nous allons faire des compromis avec la chair et avec le monde. hanao marimaritra iraisana amin'ny nofo isika sy amin'izao tontolo izao Or, nous sommes appelés dia nefa isika à nantsona sortir du monde. hiala amin'izao tontolo izao C'est ça la définition de l'Église. ary izay ny famaritana natao hoe fiangonana Ecclésia. eklesia Ça veut dire appelé, midika hoe natsona Ecclésia, eklesia à sortir. mivoaka Nous sommes appelés à sortir isika dia natsona hiala du monde. na hivoaka Nous amin'izao sommes tontolo appelés à izao sortir natsona isika de nos hiala habitudes, amin'ny de fahazaratsika nos racines. amin'ny fakatsika Nos racines même dans le service. ny fakatsika eny fa na dia eo amin'ny fanompona ary Je n'ai pas de titre à l'Église. za dia tsy manana anarana eo anivo fiangonana Je n'ai pas d'opposition à l'Église. tsy manana toerana eo anivo La fiangonana seule personne qui a une position à l'Église, fa ny olona tokana zay manana C'est le toerana eo Seigneur. anivo fiangonana dia ny tompo c'est son Église, fiangonany pas la mienne. fa tsy ahy Amen. amen C'est triste tena mampalahelo a d'avoir un enfant hoe misy zaza anankiray a qui grandit en âge, zay mialehibe a mandroso taona qui grandit physiquement, dia miatombo koa ara-batana mais qui a la tête vide. dia nefa ny afoana ny sainy Il y a un dessin animé que j'ai beaucoup regardé pendant mon enfance, misy sary mihetsika zay nijereko nandritry ny fahazazako a où il y a beaucoup de jeunes qui connaissent ce dessin animé, ary betsaka ny tanora mahay an'izay sary mihetsika izay a où il y a quatre... Il y a quatre bandits zay misy a zolahy efatra et l'aîné, donc le plus grand, dia le lehibe indrindra
C'était le nul de tous. dia izy no tsy nahay ninina indrindra amin'izy rehetra. Ça fait rire à tout le monde, hein? Tena mampiomehy olona rehetra Mais le moi, izy ça me fait beaucoup réfléchir. fa tena namperitreritra le izy. Ça fait combien d'années que j'ai reçu l'évangile? Firy taona zay nandresako ny filazantsara Est-ce que je suis en train de grandir? dia me lehibe ve mitombo ve a Ou bien je ressemble à cette image-là? sa mitovy amin'izay sary zay a Où est-ce que nous sommes, frères et sœurs? aiza moa isika aiza misy atsika raha lasanabavy. On ne peut pas dire, ah non, je suis allé loin. Tsy afaka mitentsika efa nandeha lavitra aho. Ça veut dire que tu n'as même pas bougé d'un pas. Dia nefany ianao ary mbola tsy nanao na dingana iray akory azy. Mais est-ce que je m'efforce d'avancer? Est-ce que je m'efforce d'avancer? Fa tena miezaka ny mandroso ve a Est-ce que j'ai à cœur, j'ai le souci de grandir? tena hoe ao anatin'ny foko ve a ny hoe androso. Le chemin par lequel le Seigneur nous appelle à prendre, Ary ny lalana izay netsoa ny tompo atsika mba ho entintsika c'est un chemin où le Seigneur nous demande beaucoup. dia lalana izay hitaky ny tompo amintsika zavatra be dia be. Parce qu'il nous appelle à sortir de notre confort, Satria izy dia miantso atsika hiala eo amin'ny à fiadanantsika nous humilier jour après jour, ary hanetry tena isan'andro à isan'andro nous effacer jour après jour. ary hanafonany amintsika isan'andro isan'andro. Plus nous avançons, Ary arakaraka ny androsoantsika plus le chemin devient difficile. dia mafy le lalana sarotra Parce le qu'il est de lalana plus en plus resserré. satria miatery. Amen. Amen. Mais ce n'est pas impossible. Fa possible anefa le izy Parce que je disais satria araka ny lazaiko teo a que quelques années après les premières années de ma conversion, hoe ny taona vitsivitsy voalohany tao anatin'ny fiovampoko a je me disais que c'était impossible. dia nieritreritra hoe tena tsy possible io. Mais par le message de la croix, Fa noho ny afatry ny azo fijaliana en acceptant de renoncer à moi-même, rehefa nanaiky nandaniny amiko a en me changeant de ma croix, rehefa nitondra ny azo fijaliako a je ne suis pas encore parvenu. mbola tsy tonga akory Mais a je réalise que c'est la vie normale d'un chrétien. dia tonga saina hoe io a no tena fiainana C'est kristiana ça notre vie. ary izay ny fiainantsika. Nous savons pardonner. On sait pardonner. Mifamela isika On devient de plus en plus humble. ary manetry tena hatrany hatrany On isika apprend à devenir humble. mianatra manetry tena On isika accepte à devenir humble. manaiky a ny anetry tena On isika accepte à renoncer à soi-même ary manaiky andany tena pour atteindre cette stature. mba ho tonga amin'io toerana anankiray io. On n'est pas encore parvenu, Mbola tsy tonga isika mais on est sur ce chemin. fa eo amin'ilay lalana isika On compte sur la grâce du Seigneur. dia miantehatra amin'ny fahasoavan'ny tompo On laisse isika le Saint-Esprit faire son œuvre dans notre vie. mamela ny fanahy masina manao ny asany eo amin'ny fiainantsika. Ça fait mal Marary le izy a quand il déracine, rehefa manaisotra n'ilay faky parce izy que nous avons beaucoup d'attaches satria tena efa mifamatotra be isika de ce que nous sommes. amin'ny mba izy atsika Ça fait mal, dia marary mais nous acceptons. fa manaiky isika Nous nous humilions. manetry tena isika. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Iaraka hitsangana isika. Nous sommes des gens spéciaux. Tena hoe olona manokana isika, Un peuple que le Seigneur a mis à part. vahoaka izay natokany tompo, Un peuple que le Seigneur a séparé vahoaka izay natokany tompo, nitsarany tompo, de la foule navahan'ny tompo pour que amin'ireo nous vahoaka devenions ses disciples.
mba ho tonga mpianany ceux qui se rapprochent de plus en plus de lui. izay manantona hatrany hatrany azy. Un peuple qui a faim et soif Vahoaka izay nona sy mangetaheta de la lumière de la vérité. ny fahazavana sy ny fahamarinana. Un peuple qui veut grandir Vahoaka izay te hitombo en renonçant à soi-même, amin'ny fandavana ny teny, en se chargeant de sa croix. amin'ny fitondranany azy Nous ne fijaliana. sommes pas encore parvenus. Mbola tsy tonga isika, Nul n'est parvenu. ary mbola tsy misy tonga na iray ary. Mais le Seigneur, dans sa grâce, Fa ny tompo ao amin'ny est fahasoavana là pour nous aider. dia eto mba hanampy atsika. Il est présent dans notre vie Ary eo amin'ny fiainantsika izy, pour nous encourager dans cette marche, ampahery atsika amin'ilay lalana, pour quitter notre état de chrétien charnel ary ala eo amin'ilay toetra mahakristiana ranofatsika et pour devenir des chrétiens spirituels, dia ho tonga kristiana ara-panahy, des chrétiens qui lui ressemblent, kristiana izay mitovy aminy, des fils et des filles dans sa maison, zanaka lahy sy zanaka vavy ao an-trano qui l'obéissent. izay mankatoa. Et l'obéissance Ary ny fankatoavana n'est pas une obéissance à un homme. tsy fankatoavana olombelona, L'obéissance à Dieu ny fankatoavana an'Andriamanitra est une obéissance aveugle. dia fankatoavana jamba, On obéit par la foi mankatoa ao amin'ny finoana, au amin'ny finoana, Seigneur. amin'ny tompo. On fait confiance au Seigneur Mahatoko ny tompo a dans nos faiblesses amin'ny falementsika, parce que nous savons qu'il ne nous condamne pas. satria fantatsika hoe tsy manameloka Il atsika ne izy, nous accuse pas, tsy miampangatsika izy, mais il nous donne la lumière fa mamay atsika fahazavana izy, nécessaire pour que nous puissions avancer. fahazavana izay ilaina ahafahantsika mandro Jour après jour, isan'andro isan'andro, pas à pas. dingana isaky ny dingana. Merci Jésus. Misaotra Jesosy. Oh, alléluia. Je veux, Jésus, te ressembler. Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Jésus, te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble un
Alléluia. Ao anatin'izany toe-panahy zany no deo manatsika indray a andray ny fanasany tompondray amin'ity maraina ity a. Mino fa retsika ny fon'Andriamanitra tamin'ity maraina ity zay miantso atsika hatrany hatrany izy a, zay mbola tsy mitsahatra izy, mitarika atsika mbola tena hanana fifandraisana misimisy kokoa hatrany aminy a. Ka androany indray raha vonony ianao andray ny fanasan'ny tompo a, zay eo anoloantsika moa mivelatra izany a, ny mofo zay tandindo ilay tenany Kristy, zay ny vakivakiana sy ny kapoaka zay tandindo ilay randy zay nalatsana. Araka ny ambara foana hoe tsy tonga eto isika hanao fombafomba mpivavahana, ary tsy nananjany amin'ny fahazahana fotsiny isika hoe fa afaka mandray ny fanasan'ny tompo a, fa ao anatintsika ao dia samy andinika isika amantatra. Nanambara ny fony Andriamanitra ny teniny a, ao anatin'izany dia mbola omen'Andriamanitra fahasoavantsika. Za mandinika ny tenako a, tsika tsirairay avy mandinika ny tenantsika hoe tompo mbola vonona ve sika ao anatin'izany. Mety hoe tsy haiko ianao amin'izao fotoana izao, raha tonga eto Andriamanitra tsy tonga hitsara atsika izy amin'ny alalan'ny teny na hiteny hoe tsy mahazo mandray ianao na manahoana, fa mandinika ny tenako a, vonina ny androso ary hiakatra amina avo ara-panavo avao indray. Zay fahavononana izay ny andrasan'Andriamanitra galasy anabavy any anatintsika any. Tsy afaka andainga ao anatrehan'Andriamanitra isika, tsy afaka hiteny hoe vonina nefa ao anatiko ao nefa mbola mety tsy vonina kory. Fa andao tena hotsotro eo anatrehan'Andriamanitra tsika androany amin'ny fotoana rehetrarehetra fa tsika mbola mray latabatra aminy. Andao tena hotsotro eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mbola tsy vonina ianao dia tena hoe tsy vonina zany, fa raha tena vonina ianao ao anatinao ao hoe tompo a tena hiaraka ho faty hiaraka aminao a, hikambana aminao misimisy kokoa hatrany a amin'ny alalan'izao fifandraisana aminao amin'ity latabatra ity zao. Eo ny mofo zay tandindo n'ilay tenanao zay nivakivakiana, ary ny kapoaka ilay tandindo ny rahanao zay nalatsaka ao Jesosy a. Tsy nanan'izany amina mety fahazarana fotsiny a, na hisotro an'izany amin'ny mety hoe isan-kalahady a no misotro an'izany, fa vonina Jesosy a, tena vonina Jesosy a. Eo anatrehan'ny tompo galasy anabavy, hita amin'ny antsika tsiraray avy, hita ny fonao, hita amin'ny any anatinao any, hita ny zavatra rehetrarehetra. Mety mbola misy fahalemenao fa anatinao misy fahavononana, any anatinao tena vonina anao hoe tompo iroso a Jesosy a, andeha a Jesosy, zany ny teninao. Ka galasy anabavy, raha vonina ianao amin'ity maraina ity a, dia ndao androso isika aka ny mofo sy ny kapoaka, dia afaka mandroso isika amin'izao fotoana izao a. Alléluia. Zaini Taliana Tu era tu Azava Itabana Ata Kufati Antuka Fijalia mitazano ya zufitali anandui tazanaku nitena naweza nitalima
Uta Jalu Masu Pete Avana Etavaku Ritumpu Afa Fakeluba. Tanatsika ny mofo amin'ity magaina ity a tandindon'ilay tenan'i Kristy izay novako vatrina araka ny teny tompo hoe ataovy zao fahatsiarovana kristianina tokoa dia tena hoe manara-dian'i Jesosy ary fantatsika fa efa nanohitra lalana ao atsika izy misy lala masaka izay efa nisoritin'i Jesosy manokana andehanantsika tsiraray avy. Indray mafy zany lalana zany fa akoa fantatsika Jesosy ny teny hoe ety amin'izao tontolo izao hitanareo fahoriana fa matotra fa za efa naresy an'izao tontolo izao. Nanome ohatra ao atsika izy raha lasy anabavy ary androany izy mbola tia piray atsika trany amin'izany mety fahoriana zany fijaliana zany fa misy fananganana Jesosy, misy fananganana kosa ao ambadika ny zavatra rehetra. Androany indray tena fantatro fa raha ny tananao ny mofo dia samy andinika ny anatintsika antsika tsiraray avy. Zava-panahy tokoa zao, zava-panahy izay tena tian'Andriamanitra indray ialebiazantsika hatrany hatrany, ialebiazantsika ara-panahy tonga antsika lehilahy sy vehivavy ara-panahy hitombotsika hatrany hatrany ao amin'ny tompo, tsy janona ny amin'ny fahazazana ao amin'ny tompo intsony fa vonina ilaza androany tompo. Raha mihinana ny mofo androany Jesosy dia tena vonina hiaraka hiaritra hiaraka aminao, vonina na manahoana ny zavatra mety mbola ho atrehako indray. Izay toe-po izay ny andrasan'Andriamanitra amintsika raha lasy anabavy. Marina fa tsy mijery fahatanterahana Andriamanitra fa mila atsika ny tompo androany, miandry atsika ny tompo androany. Ka raha inana ny mofo tsika androany dia io tena anatsika any hoe tompo vonina Jesosy, manaitra Jesosy. Losa mihinana mofo tsika androany raha lasy anabavy dia resaka amin'ny tompo any anatsika tsiraray avy any. Halleluja. Eny tanantsika ny kapoaka androany ilay tandindro n'ilay rahan Kristy izay nalatsano atsika. Nanolotra ny rany izy hatramin'ny gody fariny indrindra ho fanadiovana atsika no ny tenin'Andriamanitra. Androany raha isotro ny kapoaka isika, tsy isotro jus de raisin tsika androany. Fa amin'ny ara-panahy lasy anabavy dia misy fitahim-panagoavana tian'Andriamanitra hoentiny eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ahafahantsika tena mbola ahitra hatrany, ho diovina hatrany hatrany isika. Za misotro ny kapoaka isika amin'izao fotoana izao dia akasitraka an'Andriamanitra ny amin'izany fahasoavana lehibe izay mbola omeny tompo atsika izany, anjara izay omeny tompo atsika izany amin'ity fotoana androany ity. Sa misotro ny kapoaka isika amin'izao fotoana izao. Halleluja. Makasitraka anao zay Jesosy io, misaotrany amin'ny fahasoavana, misaotrany amin'ny teninao, misaotrany amin'ny zavatra rehetra, mifanatrehanao satria Andriamanitra lehibe anao no midina, teo amin'ny fiandriananao no midina manatrika anay tamin'ity androany ity. Misaotra tompo satria nitany fanahinay anao androany. Dia tsy handeha fotsiny zay Jesosy, handeha fotsiny amin'izao fa nisy vona semence nentinao tany anatinay tany indray. Ampio ny tsiraray avy Andriamanitra tena handeha amin'izany lalana izay tena soritinao zany, atonga dia tena ho kristianina marina, tsy eto ihany fa ny amin'izay alehanay rehetrarehetra ny tompo. Dia tena hijora ao aminao zay ary ho masina ao aminao hatrany hatrany izay tompo, hialehibe hatrany hatrany izay tompo. Da io ny tsiraray avy, mehoery ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alohan'ny filazana vetivety dia samy azy toerana azafady